Mbola vao makasika an'izay fampianarana ambony izay any mankalaza ny 10 taona njorony ihany koa ankehitriny ny IUM na ny Institut Universitaire de Madagascar itsy Antaninarenina. Isinetsika ho tanterahana izy ireo ny sabotsy 7 volana desambra ho avy izao entina hiatrehana izany. Toeram-pampianarana ambony manana ny maha izy azy ny IUM na ny Institut Universitaire de Madagascar etsy Antaninarenina satria dia efa mankalaza ny 10 taona ny ankehitriny ny sekoly. Etsy andany ihany koa dia efa namoaka ary namolavola manam-pahaizana maro ity sekoly ity. Ny IUM na Institut Universitaire de Madagascar dia sampam-pianarana ambony anankiray izay niorina tamin'ny juillet 2003 ka ny sampam-pianarana misy ato moa zany na ny filière dia misy anankitelo: gestion izay misy option anankiroa mbola azonareo isafidianana tsara, gestion et administration d'entreprise na finance et comptabilité. Dia ao anatin'ny filière commerce ihany koa mbola misy option anankiroa ihany koa izay marketing et communication sy commerce international, ary ny farany moa zany dia ny filière tourisme izay filière tourisme environnemental. Ny Institut Universitaire de Madagascar moa zany dia efa manaraka n'ilay système LMD na licence master doctorat, fa ny ato amin'ny IUM zany dia mijanona hatramin'ny master. Dia ny faharoa manaraka an'izay ny IUM dia efa nahazo an'ilay atao hoe habilitation izay ny enseignement supérieur mihitsy zany no nanome azy. Dia ny fahatelo manaraka an'izay dia efa manana n'ilay équivalence administrative ihany koa ny IUM izay ny ministèren'ny fonction publique zany ahitana ny équivalence ny diplôme, ary io zany hatramin'ny bac plus 5 na master 2 dia efa nahazo an'izay équivalence administrative izay daholo. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra trany dia ny sabotsy 7 volana desambra izao dia izy famoahana andiana mpianatra izay nandrato fianarana tao amin'ny IUM, ka izany dia ho tanterahana etsy amin'ny espace Mamory Ivato manomboka amin'ny 7 hariva. IUM zany amin'ity taona ity dia mankalaza ny 10 taona, zany hoe ny hetsika zany dia izy tokoa izay ataontsika etsy amin'ny espace Mamory Ivato amin'ny 7 hariva amin'ny 7 décembre ho avy zao. Ny zavatra misy ao zany aloha dia hamoaka sortie de promotion ny IUM, ary misy efa aveo ny fiaraha-misakafo miaraka amin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Mbola mitoy ihany koa ny fisoratana anarana sy ny fandraisana mpianatra eny amin'ny IUM Antaninarenina, ary izy ny fidiran'ny andiany manaraka amin'ny volana janoary ho avy io.